misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fahamerapaatsika tsirairay avindray tonga eto ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora sokiny isika amin'ity alahady ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomena izao fotoana manokana izao indray ahafahantsika mandray ny fahamarinana avy aminy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrezan-danitra tohatra ianao ny dera ny laza ny atra sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola nomenao an'izao tombonandro izao, nomenao an'izao fotoana izao ahafahanay mandray fahamarinana avy aminao. Irina indrindra Tompo ny mba ahafahanay mitombo amin'ny finoana aminao ary koa ny tsy salasalanay ny indrindra ny amin'ny fitantananao. Ko mitenena ray ho fa vodokenao anao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe fiaonana tamin'ilay Tompo nitsangana tamin'ny maty. Rehefa nahita ny fasana ny sokatry Maria dia niazakazaka ny tady Petera sy Jaona. Niriny fatratra ny ahatakatra an'izay zavanitranga. Ny teny manao hoe tsy fantatray amin'ny andininy faharoa dia manosokevitra fa mety ho nisy vehivavy hafa koa niaraka taminy. Na izany aza dia Maria izay sy izay nataony ihany no nifatohan'i Jaona, nanambara finoana sy fahaverezan-kevitra ny teny nataony. Lomaina ka any amin'ny fasana izy roa lahy ary samy nahatsikaritra ny lamba-paty nipetraka sy ny mosoara izay nameny lohan'ny valona tsara izy roa. Samy nino izy roa lahy. Vokatr'izany tsy mbola nazava tsara tamin'izy ireo akory izay ninony satria tsy mbola ampy ny teo fahatakarany indrindra ny soratra masina sy ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty. Ny lamba-paty eto dia mampatsiahy ny fitsanganan'i Lazarosy amin'ny maty izay mbola nifony lamba-paty raha nivoaka ny fasana. Nitombo ny finoan'ireo mpianatra fa tamin'ny fomba tsy fantany dia nandresy ny herin'ny fahafatesan'i Jesosy. Ampozina ihany ny tsy hatakaran'izy ireo. Tsy nisy fampianarana ny amin'ny Mesia ho faty velively teo amin'ny Jiosy. Mainka moa ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Ny fitsanganana amin'ny fitsarana farany kosa no fantatry ny Jiosy, fa tsy ny mialohan'izany tsy akory. Tsy nampoizin'izy ireo mihitsy ny fitsanganana amin'ny maty na dia efa niresaka momba an'izany ihany azy Jesosy, koa tsy mahagaga raha nila fotoana ny fitombon'ny finoana izy ireo. No nitavela irery Maria dia nitomany. Jambena ny ranomasina izy ka tsy nahita ny zava-miseho, latsaka lalina tao anatin'ny alahelo sy ny fahaverezan-kevitra izy ka toa tsy ny lohabava raha nahita anjely anankiroa izay nipetraka teo amin'ny fasana. Ireo dia naverimberiny ny faniriany ahafantatra hoe aizany koa mariky ny fandraisana ampo-manokana ary rehefa nametraka fanontaniana taminy ilay hoe tompoko izay Maria ny mpisolo teny eo dia nahita lehilahy izay no heveriny ho mpiandry saha izy ka io no adiadiana ny mihazo vaovao. Teo indrindra no niova tanteraka indray ny fiainan'ny manontolo. Ny antso azo tamin'ny anaran'i Jesosy dia fantany fa izy no tompony. I Maria no nisehoan'i Jesosy voalohany tao aorian'ny tsanganany tamin'ny maty.
nilaza tamin'ny Maria Jesosy mba tsy hikasikasy satria tsy mbola hiakatra ho any amin'ray izy aloha. Mbola nijanona ny resaka tamin'ny Maria nefa izy ary miariary amin'izany ny fitiavany azy manokana. Nomeny Jesosy iraka Maria dia ny hanambara ny vaovao mahafaly amin'ireo mpianatra hafa. Raha fitinina antsika ny lesontsika androany ny manome taratra ny nandritra ny zava-miseho teo Maria sy Jesosy. I Maria izay ilay vehivavy nahita voalohany Jesosy teo amin'ny fitsanganana amin'ny maty ary ny alahelo izay nisolo hafaliana ary misy antony manokana ihany koa hoe maninona moa Maria no nisehon'ny Tompo voalohany. Avelako anao andalina an'izay fa ny eriko dia tombo finoana na dia tsy mahita maso isika izay mamaky ny ten'Andriamanitra ankehitriny dia mahita ny fahatanterahany zavatra rehetra. Amen. Andriamanitra tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Irinay tokoa ane mba ho tahaka Maria izahay, ahitanao eo amin'ny fiainanay, ny alehibiazanao, hiantso anao Tompo sy mpamonjy anay ary ihany koa rehefa irahanao izay ilaza ny amin'ny mpiarabelona rehetra fa efa nitsangana tokoa ianao ary zava-marina dia andeha tsy hisalasala. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.